Vaovao mahakasika ny fiainan'ny mponina no andohana ity vaovao ity. Nanangana komity paritra ny fanasambahoaka sy ny trano fonenana ny faritra amorony mani. Izany natao moa dia ahafahana mamantara tsara ny isan'ny mponina ao amin'izany faritra lehibe izany. Fanadidina miaraka amin'ny solontenan'ny TVM avy any an-toerana. Tafatsangana eto Amoromani ny komity paritra momba ny fanasambahoaka sy ny trano fonenana nisy ny atrikasa natao teto amin'ny Maison des Jeunes Ambositra ho fananganana ity komity ity izay teo ambany fitarihan'ny lehibe ny faritra Amoromani. Ity farany izay nanamarika fa fototra iray ahafahana mamolavola politika mpampandrosoana eto anivon'ny faritra sy amin'ny firenena ny fanasambahoaka. Atao zao ezaka fanosana fanoteny zao izay tokony isara fanamborona izany isan-taona dia ilaina ny fananana ampitandrisa mazava zany mahakasika ny mponina. Namariparitra ny andraikitry ny komity paritra kosa ny tale eo anivon'ny Stat ary nankasitraka ny faritra Amoromani ny amin'ny fahavononany anampy hampahomby izany fanosana izany. Satria afa amin'io no ahafahantsika mamolavola ny politika fampandrosoana ny faritra ny firenena. Marina fa ny volana Jona ka hatramin'ny Septambra 2024 no anatodisana ity fanasambahoaka ity eto Madagasikara ary efa vonona avokoa raha tompona andraikitra hanatanteraka izany fanosana izany. Vaovao avy any amin'ny distriktan'ny Vatomandry eo amin'ny lafiny fampandrosoana. Nisy ny fiofanana ho an'ireo secrétaire trésorier comptable tany Vatomandry ary dia anisan'ny nampiofanana azy ireo tao moa ny mahakasika ny FDL any amin'izany distrika izany. Fanadidina avy hatrany. Niatrika fiofanana nanomboka ny talata 10 ka hatramin'ny zoma 13 aogositra 2024 teo tao amin'ny hôtel Espace Zarobert eto Vatomandry ireo secrétaire trésorier comptable mbola tsy navitany azy tato anatin'ny distrika ny Vatomandry, Manoro ary Marolambo. Isan'ny mahatsivana azahoana ny FDL mitovy amin'ny teoloha ity fiofanana ity izay naraina fitsampapaizana tamin'ny faran'ny fiofanana ka izay nahazo salanisa 12/20 dia nahazo ilay sertifika na fanamarinana takin'ny mpamatsy vola. Tanjona foana hatramin'izay ny ahaizan'ny repetan-tsoratra mpikirakira vola isaky ny commune amin'ny fahaiza-mitantana ny volam-panjakana amin'ny fampiasana izany amin'ny asa fampandrosoana. Tsara ho marina moa fa misy commune 5 ny any Vatomandry, 4 ny any Manoro ary 2 kosa ny any Marolambo nanatanteraka izao fiofanana izao. Hijanona any amin'ny ilany asinanan'ny nosiny antsika eo amin'ny sehitry ny fizahantany. Manomana hetsika goavana hoentina mampiroborobo ny sehitry ny fizahantany ny commune Ambonivohitry Vatomandry amin'ny alalan'ny fanomanana hetsika isan-karazany ao amin'izany toerana anisan'ny manana mahizy azy zany manan-karena ranomasina manan-karena ihany koa tontolo iainana ampy tsara ho amidy amin'ny roapizahantany vahiny. Fanadidina miaraka amin'ny solontenanay Lydia avy any Vatomandry any. Tanjon'ity fikambanana ity ny fampivondronana ireo mpandraharaha rehetra sy ny fanentanana azy ireo andray amin'ny fomba mahafinaritra ireo mpanao vakansa sy ampiroborobo ny destination ny Vatomandry eo amin'ny fizahantany. Arak'izany dia maromaro ireo hetsika amalifaliny ny vahoaka rehetra eny Modramasina toy ny fety foraine, ny braderie, trano eva samihafa ankoatra ny lalao ara-panatanjahantena toy ny soccer beach, ny volley beach, ny pétanque, eo ihany koa ny adina kolay sy ny fifaninanana misy vacances 2010. Toerana anatanterahana azy moa dia raha tia manala mahita eto amoron'ity ranomasina ity tsy misy mialy ity zany le atao hoe festival non stop izany hoe manomboka amin'ny 3 ary dia tsy mifarana eto raha tsy amin'ny le 5 alina na tsy faritany ary izahoana manome lanja ny plage ny Vatomandry. Mazana mazy dia ohatrany hoe mahita an'izao ranomasina mitovitovy izao ny olona dia hoe tsy azo androna ny ranomasina mitandrina fotsiny fa mitovy lenta amin'izay moron-tsiraka rehetra eto Madagasikara. Moron-tsiraka ny Vatomandry no manasa antsika rehetra ho avy ny Vatomandry fa tsy misy fanantenana. Misy ihany koa moa ireo fifaninanana samihafa eny amin'ny tora-pasikeny izay mety azahoana loka maro ka anentanana sady izao ireo izay andray anjara izay tsara ho marina fa dia maimaimpona avokoa ny hetsika rehetra ankoatra ny fanofana ireo trano evo.
ny vato ny mandry fanomponina sy ny tanàna mihetsikeska. Io moa ny teny manentana ity vakansy midola 2010 ity. Efa mampiomana mampiomana ny rehetra zany zay ikorana any amin'izany distrikany Vatomandry zany eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Fa totosa soamantsara ihany koa ny fifidianana ireo olona izay andrafitra ny fitoeran'ny fampandrosoana eny ambanivohitra, io ilay atao hoe CSA ao amin'ny distrikany Manjakandriana. Voafidy tamin'izany moa ny tantsa Dimianada ao amin'ny Kopilo sy ny filoha hitantana izany CSA izany. Ange Rakotorso sy Mariette Rarmalala ao amin'ny TV Manjakandriana no mampita ny vaovao. Tao anatin'ny mangarara tanteraka no nahavitana ny fifidianana ireo membre ny comité de pilotage sy ny filoha hitantana indray ny ivitoerana fandrarana momba ny fambolena na ny CSA eto amin'ny distrikany Manjakandriana. Lany hitantana indray ny CSA eto Manjakandriana ary Andriamatora Kotermanana Benjamin. Serasera zany hitako lesoko CSA zany atao amin'ny Manjakandriana kanefa ny za mahatsapa fa angamba mbola ny amin'ny isanjato ihany raha izy amin'ny tatsa eto Manjakandriana tena mafantatra tsara CSA. Eo zany serasera sy fampitana vaovao eo aloha tsy maintsy ezahana. Tsy maintsy hitantsa tsy nitazona andraikitra hafa no hitantana ny CSA mba ahatrarana ny fampandrosoana ny eny ambanivohitra. Totoana indray zany no hitondrana ny CSA, misy ny andrasana amin'ny mpitondra vaovao. Ka ny andrasana aminy zany izy mihitsy zany no atao hoe mahasolo tena ny CSA ny raha rehetra sahany andrasana aminy koa zany ny raiky ny tena hoe mampanapa-kevitra ny Kopilo sy ny marafy fitatana azy dia izy no lehibe mirafitra io dia mahay mifandray amin'ny kovozy amin'ny fanapahan-kevitra sy manao fitantanana amin'ny rehetra ao anatin'ny CSA. Ankoatra ny filoha voafidy Dimy Mianada ireo voafidy indray eo amin'ny Kopilo eto amin'ny distrika Manjakandriana izay samy tantsa avokoa. Nandray anjara tamin'izao fifidianana izao ireo solotena 10 avy amin'ny commune ato amin'ny distrika Manjakandriana izay natrehan'ireo avy amin'ny ministera sy ny solotena mpanjakana taty antoerana. Izo ndraiky kosa sika dia ivadika eo amin'ny lafiny fandriampahalemana any amin'izany distrikany Maintirano izany. Betsiboka moa zany maromarina kokoa ao amin'ny fokotany Madilo Mirefy, fokotany iray izay niaran'ny herisetran'ny dahalo ka vokatr'izay dia raim-pianakaviana maromaro no naratra vokatry ny fifandonana tamin'ny dahalo sy ny fanafiana azo lazaina fa dia tsy mitsitsy mitsy ireto olon-dratsy ireto fa dia nanao izay ho vitany tamin'ny fandravana ny tanàna, nidorany ny tanàna ary nisy ihany moa zany ny mba hoe nanohitra nefa dia tsy afa nanoatra nanoloana ny benovitsy amin'ny fitaovana entin'ireto dahalo ireto. Vokatr'izay dia niditra hôpitaly moa zany ny sasatsasany tamin'ireo mponina tao amin'izany fokotany ny Madilo Mirafy zany ao amin'ny distrikany Betsiboka. Hoarahantsika ny fanadidina. Olona roa no maty-tsadrano, 7 hafa naratra mafy, omby 10 ny ray nanjavony, trano 7 ny kila firehitra, ary olona roa hafa natao takalonaina. Io ny vokatry ny fanafiana mahery vaika nataony dahalo 17 lany roa fiadiana tao atapon-tanàna ny commune Madilo Mirafy ato amin'ny distrikany Maivatanana ny 29 volana Aogositra taona 12 tokony tamin'ny 5 ora maraina teo eo. Hoe vomarina fitotoana tamin'ny dia dalo zao zany fa mihitsy miantso hoe dalo zany zany rehetra le mpiantso vonto zany mijery misy dia dalo dia efa no mivoaka zany efa tena mbola tokoa le olona zany direo afo nakangandreo fa fambolena trano narona mbola tapaka i zany andiverina io fa nevaka tamindreo zany dia teo nantifirandreo navanako an'izay dia misy boana raiky io zany mifampiresaka tanampian ndraiky io dia tsika tito tsy mamisy mamana fa anzoantsika andiamanina ngaty dia za misano ndraiky varona moa dia bolongam-bary zany za izy nandeha samby nandeha za zay lelatsiko dia za ndray zany rehefa teo zirina nandeha tsinana fa tsy nandeha araka le diny anatsimo ty zany tonga dia nanitsy dia tonga tany izy zany rehefa tonga tao nanefaka tany zalafa misy roa lany ampona tany amin'le tanànatsimo tary ka dia raika zany nitazana fa le raika ny ambona amin'le point zany tsy azo io zany tonga dia fa firy zany ankaraiky zany tonga dia lifitra ny raiky dia atao hoe
ini posta volant tsotsotra araka mba ianana fa efa tena tanàna be io vakin-drano zay fa tsy maintsy mbola ohatran'olo lalakitako soa tanàna zay marina fa tifotra sy diana bala avokoa nahafaty sy nandratrany reo voaka tsy manatsiny ny aramboiny reto efa nahazo fitsaboana sahaza azy ny naratra teto amin'ny hôpitaly sy HCR Maeva tanàna ary efa mpanarahany-dinina vandoza ny mpitandro filaminana mitondra azy voatsirambon'ny tanana ho voninkazo mahatratra ho an'ireo ny aramboiny ny mpanolotsaina teknika ny ministry ny fanabeazam-pirenena niaraka tamin'ny solotena avy eto anivon'ny faritra Betsiboka. Lazaina fa dia masika tokoa ireo dahalo any amin'izany distrikany Betsiboka izany ary verina fa tokony hisy ihany koa ny fanehoana fahaisan-kina eo anivon'ny fokon'olona fanometanana amin'ny mpitandro filaminana ahafahana miatrika ireny fahavalo iombonana ireny. Izay mikasika iny fa ivadika aty amin'ny faritry Vakinakaratra isika iresaka kely mikasika ny fanatanjahantena ao amin'ny distrikana Ambatolampy ao. Nanomboka omaly ny tournoi fihavanana hetsika iray lehibe eo amin'ny sehatra ny fanatanjahantena andraisan'ireo tanora maro sy fikambanana maro ary ekipa maro ao amin'izany distrikana Ambatolampy izany anjara. Anisan'ny andraisana anjara amin'izany ny lafin'ny baolina kitra, ny basketball ary ny taranja pétanque sy ny tennis ambony latabatra. Ny fikambanana Tamami na ny tanora malagasy mijoro no mikarakara ity hetsika lehibe ity araka ny anarahantsika azy amin'ny fanadihadiana. Ekipa 27 ato amin'ny distrikana Ambatolampy no ifaninana amin'ny tournoi fihavanana izay karakarain'ny fikambanana Tamami nandritra ny iray volana eto Ambatolampy. Naneo ny fahavononana indray anjara amin'izany avokoa ny taranja rehetra misy ato amin'ity distrika ity izay nirodorodo ny lahatra namididina ny kianja ary niaino ny kabarina nazavany ny filo nasionaly ny Tamami Floro Samiary ny tanjon'ny fifaninanana. Nitrota amin'ny fanomezana baolina sy fitaovana ara-panatanjahantena ny lanonana na raha ny fampisehoan'ny tanora mpanao karate ny fahaizany feny Ayady Tatsinanana. Farata amin'ny basket zazavavy niona amin'ny vaiavy Tamami avy any Antananarivo sy ny teto Ambatolampy. Fito amby telopolo ny telo amby roapolo no isan'ny sarahana fa ny vaiavy Tamami ny Ambatolampy no mibaka ny fandresena. Izy koa ny adi-baolina zazavavy niona ny ekipa izay sambisangany ato anatin'ny distrikana Ambatolampy ity ka nandresy tamin'ny roa no tsy misy ny dame ekipa izay mafana fo dia mafana fo tokoa. Napietana amin'ny tanora rehetra teto Ambatolampy ary ity resaka fanatanjahantena ity hany ka tsy nahagaga raha voromaro izy ireo na ny avy eo tapitanàna na ireo avy any amin'ny commune manodidina. Isan'ireny ny avy any amin'ny commune ny Behenjy. Ankoatr'izay dia fantatra moa fa dia isy ny atao hoe école de football voatsangana any Ambatolampy araka ny nambarany zareo eo anivon'ity fikambanana Tamami ity. Fa vaovao avy any amin'ny faritra avaratry ny nosy niray feo ireo mpanao politika any amin'ny faritra Antsiranana iny maromarona kokoa ary dia nisy ny hetsika ara-kolotsaina nentin'izy ireo naneo ny firaisan-kinany tao tapitanana na Antsiranana tao. Fanadihadiana avy hatrany. Na mitondra posiposy roller ho an'ireo zandry madiniky fifaninana basket sy football io nentiny ireo avy amin'ny fikambanana vamy vahoaka nantsirana mitambatra niaona tamin'ny mpikambana sy ireo avy amin'ny vondrona fikambanana ary ny politika ny alahady lasa teo teto amin'ny CGP3 eto anivon'ny commune urbaine Antsiranana. Nambaran'ny filoha nasionaly ny ity fikambanana vamy ity sy Andriamatoa Patrick Monibo fa miova endrika ny fanaovana politika eto Antsiranana manomboka izao satria misy ny fahaiza miara-miaina fanehoana firaisan-kina na dia tsy mitovy aza ny fomba fijery ara-politika. Fotoana ny fifidianana ity taona ity ho ihany izy ka samia vonina amin'izany fa ny avy amin'ny fikambanana vamy dia efa miomana amin'izay fifidianana mety andalo eto Madagasikara. Fotoana koa izao ihany ny bentanana ny Antsiranana Joharo Hussein Alibay handiniana miaraka ny fampandrosoana tokony atao amin'ny tanàna ny Antsiranana ity. Vona hiara entana ny tsirairay amin'ny fampandrosoana ny commune urbaine de Bosirezy. Nivoaka teto ihany koa ny fahaizana Antsiranana miraiky
fifankatia satria nahitana ireo solitena avy amin'ny antoko politika hafa niatrika ity fotoana ity tsy adino ihany koa ny avelany ivon'ny fokontany. Hitantsika amin'ireny ary fa dia mihetsika zareo ao atapim-pananana antsirananao fa izao koa tsitsika dia hivadika oty amin'ny faritry Itasy mijery kely ny fahasalamana ny atovava miaraka amin'ny Alfred Renanja teo amin'ny lafiny fikarakarana ny nify. Alfred Renanja. Nify salamo ho an'ny ankizy latsaky ny 14 taona antony ny fanomezana borosy nify ho azy ireo teto amin'ny katedraly Kristy Mpanjaka eto Antananarivo zany ny maraina ny sabotsy 9 marsa 2024 natao ny fikambanana vonona niaraka tamin'ny vomera ny fahasalamana eto amin'ny katedraly. Kita fa ratsy araka izany koa fandevonan-kanina dia mety harary koa na tsy malefo-kanina zay dia zay zany nahatonga etsika avantselo etsika famovoana ihany izy ity fa Sandra Babarano programa tamin'ity taona 2011 ity sasoavona moa dia efa niorona efa finely fa tamin'ny 2007 izy avy 2007 niorona ary efa nanao asa maro. Ankizy 500 no nahazo hafatra nomen'ny dokotera Clarisse Nosiarvelo tamin'ireto ankizy ny tsy maintsy hiborosiana nify ivelany anatiny ary ny tampony isoroana ny olo-manara manimba azy. Eo amin'ny lafiny fampandrosoana dia nanao tombanezaka momba ny asa vitany sy ny fifidianana ny birao hitantana eo anivon'ny CSA Maeva amin'ny taom-piasana 124 sy 224 ny CSA any Maeva tanàna araka ny tatitry Rakotomaivo Josefa Eugène solitenanay miasa ny toerana. Fanolorana ny fanavaozana vokatry ny fijerena ifotony ny zava-misy no nototosain'ny ivitoeran'ny fandrarana ny asa-pamokarana teto Maeva tanàna na ny CSA Meva ny alarobia 7 martsa 2012 teo. Nandritra izany no nanavaozana indray ny filohan'ny komity mpitantana ny CSA Meva sy ireo membra ao anatiny ka mbola voafidy fanondroany hitondra mandritra ny 2 taona manaraka indray 2012 Ramatoa Razafiarso Zoeline Hélène. Teo koa ny fampahafantarana ireo tanjona hotratrarina ao amin'ny CSA ny asa tamperahina ho amin'izany ny ampy-pisiny ny vokatra andrasana aminy. Sadin'Andriamatoa Randrianirina Félix izay mpandrindra ny CSA Meva nandritra ny famelabelaran-kevitra nataony ny napahafantatra ireo olana sedraina mba ahazoana vokatra tsara dia ny tsy fandriampahalemana, ny tsy fahampian'ny fitaovana ary indrindra ny fahasarotan'ny fifandraisana eny fotony. Fa naneho ny fankasitrahana sy fankaherezana ireo membra ny CSA kosa ireo manam-pahefana tonga nanotrana sy nanome voninahitra niatrikasa izay notarian'Andriamatoa Linas Jean de Bruto talehin'ny fampandrosoana ny faritra sady ny solitena ny lehiben'ny faritra. Nambaran'izy ireo tamin'izany anefa ny tokony isiany fanaraha-maso entitra ho an'ireo izay nahazo tombotsoa mba ahitana vokatra mibaingana ka andrisika ireo hafa. Marihina fa nisy ny fananganana plateforme régionale momba ny fambolem-bary manara-penitra na ny SRI izay notarian'Andriamatoa Randrianarivelo Andry sy Randriamiantatiana Heromanana DRDR Betsiboka. Izay masaka azo natolotra ho anao tamin'ity takariva ity ary dia miatrahana ihany koa ny veloma mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy raha ampitso ariva tahaka izao indray.